Ity tantara ity dia tantarana lehilahy iray nifanena tamina vehivavy iray. Ilay lehilahy Sitraka. Bandy tsotra izay izy. Tsotra fa zany hoe tandremo fotsiny melavany aminy fa izy maflobe sady sarotra tenenina. Tsy tiany mihitsy ny azo betesiny io. Teraka atao fianaratsoa izy dia rehefa azo ny bakany dia niakatra tanahy izy nianatra tao Ankatso. Nandritra izay fahazazany izay no nahitany passion iray, basket. Lehilahy tia basket be izy io ary miaraka amin'ny ambadika matetika manao match. Dia rehefa vita ny match dia misakafo kely aloha. Tia manao sakafo be mihitsy koa manko i Sitraka. Sakafo gasy no tena spécialitéany. Ka raha mitady recette tsara ianareo dia manatonany aminy. Ankoatra ireo koa dia tia biby izy. Izay angamba ny mahatonga ny hoe le roi lion no film tiany indrindra. Ary faniriany any aoriana any ny hoe Nanoratra anazy manokana. Ilay vehivavy kosa Hasina dia teraka tany Tomasina. Tany foana izy nandritra ny fahazazany dia avy eo nianatra tao amin'ny LFT. Zavatra telo no tena tiany Hasina: manao shopping miaraka amin'ny fianakaviany sy ny namany, dia mandendeha manao vacances, mandendeha mitety tanàna. Ary ny faniriany aza dia hoe hitety an'izao tontolo izao mihitsy. Vehivavy be fitiavana izay izy io, sady romantika be. Afaka mijery impolo an'ilay film romantika hoe n'oublie jamais izy, fa tsy ho leo mihitsy. Reo izy roa. Raha ny tantara ny fahazazany dia toa tsy tena misy hoe zavatra iraisan'izy roa. I Sitraka bandy somary mivantana izay ihany, i Hasina kosa somary saro-kenatra. I Sitraka tia kalony fahiny sy vazo miteny, i Hasina kosa ampianonao Fisaorana dia faly tanteraka. Toa tsy dia misy ifandraisany nefa indray andro tamin'ny 13 juillet 2009 tamin'ny 2 ora teny Ankatso. Tena tadidiny tsara mihitsy io lera io dia nifanena izy roa. I Sitraka zany no tena nahita azy. I Hasina tsy tena tany loatra ny sainy fa nandendeha niaraka tamin'ny kozininy teny Ankatso fotsiny izy tamin'io. Nanatona azy ity Sitraka ampiresaka azy. Nangataka anarana ihany izy fa i Hasina moa nieritreritra hoe anadala fotsiny ity bandy ity dia anarana hafa no nomena. Nefa nahafatifaty ihany le ry dia niarakaraka nandendeha teny ry zareo ny hariva. Ningitrika mihitsy i Sitraka tamin'io andro io. Ny hariva tonga tany an-trano dia nandefa mesazy tokany i Sitraka: mahafatifaty anahy ianao. Teo vao tsapan'ny Hasina hoe tena sérieux ihany ity bandy ity gambaka. Fa ny andro herinandro ihany aloha i Hasina vao tena nanomeny anarany. Tsy nifankafo izy roa nanomboka teo. Da ao anatin'izay fotoana izay no nitranga ilay hoe premier baiser. Somary saro-kenatra i Sitraka tamin'izay dia nataony teo amin'ny takolaka ilay oroka. Eo amin'ny takolaka tsy ampy any Hasina izany fa ny azy ny molotra ny tiany. Afaka iray volana sy tapany dia tsy maintsy nody tany Tomasina amin'izay i Hasina. Nalahelo ihany izy roa sady natahotra. Samy tia hanohy ny fianarana nefa izy roa dia nifanaraka hoe tsy hajanona fa miezaka mifankahita isaky ny vacances, na ity tanahy na any Tomasina. Niverina teto tanahy i Hasina ny taona 2012. Dia noho ny fitiavan'izy roa ny biby dia naka any nalahy izy. Alika Fleur izay nirahan'izy roa ny taiza, vao maika nanamafy ny fiarahana ny fisiany nalahy. Iray taona tatsiaoriana nefa dia niverina indray ilay olonan'ny fisarahan-toerana satria voaray niasa tany Tomasina i Sitraka. Fotoana anisan'ny tena mafy teo amin'ny fiarahan'izy roa ireny relation à distance ireny. Sofa nisy ny bilove illimité tamin'izany dia iny no ifampiantsoan'izy roa isakariva. Dia isaky ny afaka ny iray dia manao aller retour mamonjy ny iray. Na izany aza dia mafy ihany. Tamin'ny 2015 dia niverina teto tanahy indray i Sitraka. Mba hanamafy ny fiarahana moa dia isaky ny tafio nandray izy roa dia manangana projet kely iraisana. Tamin'io taona io dia nahazo an'ny polo indray izy. Tonga indray nefa ny 2016 dia mbola niasa enim-bolana tany Tomasina indray i Sitraka. Efa toetra ny Hasina mihitsy moa ilay tsy mahatanty ny mijanona irery ka tsy nanaiky intsony izy raha tsy nahita fika hiverenana eto tanahy amin'izay i Sitraka. Nanomboka teo dia nahita passion iraisana indray izy roa, ny fikarakarana ny ho avy.
tamin'ny aogositra 2017 no niaraka nanapa-kevitra izy roa fa ireo samy fanambadiana. Falibe izy roa isaky nydingana vita amin'ny fanomanana ny etoandro malaza ito. Ary efa mieritreritra ny eo avy sahady ihany koa. Isitraka mbola maniry hatrany ny Nanoratra, hiasina mitetika ny anangana cabinet juridique ary koa hanana lahy kely 4. Valitaona tatsiaoriana ny fakahitana roa izany dia reto izy, Sitraka sy Hasina. Mimisy piso kely, mifanaiky eo anoloan'ny fiangonana fa hivady. Mbola betsaka ny mamy zarainy, mbola isy ireo mangidy ho sedrainy. Fa ny fantatrisika kosa androany dia ny hoe hiaradia izy roa hiainan'izany.